Nampahafantarina vahoaka malagasy ho nampahafantarina zao tontolo zao fa tsy mety intsony tsy mety akinina amin'ny rajonary mampianina sy ny SVM samy irery intsony fitantana ny firenena ka tsy maintsy anangana gouvernement intérimaire mandrapatapitra ny mandany ty filoham-pirenena ty. Fantatra nefa efa namaly ny SVM fa tsy vonona amin'izany fiara-mitantana zany, tsy vonona amin'izany famelana gouvernement intérimaire zany ny SVM. Efa fantatra zany ny eritreritra ny fanjakana. Ny force politique rehetrarehetra Madagasikara nefa dia samby efa naneho hevitra fa tsy anaiky intsony ny fitantanana samy rery ho ataony rajonary mampianina. Noho izany ny force de changement dia mandray fanapahan-kevitra fa hanomana ny vahoaka malagasy hanohitra an'ity fitondrana ty manomboka izao. Tsy mety intsony ny andrasana ny sitrapony hoe andao tsika anao dialogue, andao tsika metraka convention, tsy anao izy ny olona nefa tsy anaiky intsony ka mba sy ny balisage politique ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia mitaona izahay force de changement ny vahoaka malagasy rehetra hanohitra tsy anaiky intsony ny fitantanana an'ity gouvernement ty fa mampahory loatra vahoaka malagasy, ampahoriana ohatra ny andevo ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao. Ka zay no mahatonga amin'izany ka zavatra fametrahana zany dia mifandamina amin'ny force politique rehetrarehetra na kristianina na tsy kristianina na fikambanana na toko politique na groupe inona na groupement inona samby anana ny anjara andraikiny ao anatin'izay tsy fanekena tsony ny fanoherana n'izao fitondrana zao. Zay zany zavatra apetraka, zay fandaminana zay zany apetraka any amin'ny faritra rehetrarehetra any any amin'ny diocèse any amin'ny sampandrarana fiangonana rehetrarehetra any manerana Madagasikara manomboka izao. Zay zany ny afatra tianay atao aminareo androany. Zay endrika rehetrarehetra mety fandokerana amin'ny lafiny rehetra zany, mety afara amin'ny fanehoan-kevitra zany, mety afara amina sitinina zany, mety afara amina fidinana an-dalambe zany, fa ny endrika rehetrarehetra anaovana pression amin'ity fanjakana ty anaporofona amin'ny fakatsiaka sy trany vahoaka tsony fa averina eto fanehoan-kevitra ny pression kory tsy midika fanongana fanjakana fa ataonay ny endrika rehetrarehetra fanehoana hery anaovana pression amin'ity fanjakana ty fa tsy eken'ny malagasy tsony fampahoriana atao azy zao. Zay zany zavatra ataonay fa dia ho hita arakaraka ny fisehony, mety miova isaka ny faritra io, mety misy évolutif io arakaraka ny contexte misy fa iroso amin'izay ny force de changement manomboka izao. Tanjonareo zany analan'ny PM? Tsy ny PM fotsiny tadiavinay fa ny fametrahana tsy maintsy araseny amin'io fanjakana io ny plein pouvoir. Tsy mety intsony, tsy mety intsony ka raha tiany président de république mbola apetraka eo ho ray aman-dreny dia manaiky moramora an'izay raha tsy tiany dia ho hitatsika koa zay toy.